Faly miarabantsika tsiraiavindray tratra ity alatsinainy maraina fa 13 volana janoary ity manona fahasoavan'ny tompo aminao miarabanao ihany koa ary makahery ny isa-tokantrano tsirairay avy aokane ny fanahy masina tsy saraka atsika fa ampahery atsika amin'ny fotoana rehetra ary ny orolalana ihany koa. Lohandirantsika ny amin'ny mofinainan'io ary dia vavakisika. Tompoandriamanitra eo mbola ve-pisaoranao zahay ny amin'ny fahafahana miaona aminao indray amin'ity maraina ity. Misaotra anao izay tsy mandao anay fa mitondra izay mahasoatra ny isan'andro isan'andro. Aza vela ny sainay ho varinana amin'izao fiainana izao. Fa atao mihatrany mba handinika ny zavatra ny lanitra ary hatsapahanay fa efa novidian'ny rano tokoa izay efa novonjenao ary aoka tompo ny fahasoavanao tsy hasaraka anay. Amitenena ary ankaherezo izay amin'ity maraina ity aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe herim-panahy amin'ny alalan'ny vavaka. Nalaina amin'ny Marka 1:5-7 manao hoe ary ny fomaraina alina koa izy dia nivoaka nakany an-tany foana ka nivavaka tany. Amen. Tsy nahitana tsy fahombiazana na lesoka ny asa fanompon'i Jesosy satria ny fiainany dia fiainana mahatoky manjakariva tohanan'ny fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra. Fantatry Kristy fa tsy maintsy atanjahany amin'ny vavaka ny maha-olombelona azy eo anatrehany fakam-panahy mamely isan'andro sy ireo mpitondra fivavahana izay tsy mitsahatra manohitra azy. Tsy maintsy miray amin'Andriamanitra izy izay andraisany hery sy faharetana ary fahatanjahana mba ho tonga fitahiana ho an'ny vahoaka. Nakamaminy mpamonjy ny tokana tany tendrombohitra mba hifandray amin'ny rainy. Niasa tamin'ny kafanampoana nandritra ny andro izy mba hamonjy ny lehilahy, mba hamonjy ny vehivavy ary koa mba hamonjy ny ankizy amin'ny fandringanana. Nanasitrana amin'ny marary izy, nampionona ny ory ary nanangana amin'ny maty ary nitondra fanantenana sy nitondra fifaliana ho an'ny kivy. Rehefa vita ny asa ny mandritra ny andro dia miala lavitra ny tabataba ny tanàna izy. Isakariva ary mandohalika mivavaka amin'ny rainy. Matetika no nivavaka nandritra ny alina manontolo mihitsy aza kanefa taorianan'izany dia nahazo hery sy velombelona ny fanahiny, vonona hiatsika ny adidy sy ny fitsapana indray. Hiara-ny fakam-panahy sy ny famelezan'ny Satana ve ny mpanompon'i Kristy? Izany koa no nanjoan'ilay nahalala ota. Nitodika tany amin'ny rainy izy tao anatin'ny fotoan-tsarotra. Nivavaka ho an'ny mpianany sy ho an'ny tenany izy. Dia toy izany no nampitoviany tenany tamin'ny olombelona. Olona mahery mivavaka izy. Izay miandry an'Andriamanitra ampanetsetena sy miandrandra fantatra ny fitarihany sy ny fahasoavany no mpampianatra sy mpitory teny mahomby indrindra. Miambena, mivavaha, miasa, izany no teny baikon'ny kristianina. Fiainam-bavaka tsy mitsahatra, ny fiainan'ny kristianina marany fantany fa tsy ampy hiatrehana ny fitsapana sy ny ady rampitso, ny fihazavana sy ny hery anio. Ovaovan'ny Satana manjakariva ny fakam-panahy izay alefany. Apetraka amin'ny toe-javatra samihafa isan'andro isika ary ao anatin'ireo fotoan-tsarotra ho avy izay tsy mbola nisy tahaka azy hatramin'izay dia ho voadidin'ny loza vaovao indray ary fakam-panahy tsy ampozintsika no hamelezana antsika. Izao no tsalovy amin'ity anio ity. Ny hery sy ny fahasoavana avy any an-danitra ihany no azahoantsika manantena ny ho afaka natitra hiatrika ny fakam-panahy sy hanatanteraka ny adidy manoloana antsika. Ho alao hery ara, aokane izany dia tongotry Kristy ity avavaka izany no dia tongotritsika ihany koa afahantsika miatrika ny zavatsarotra rehetra. Amen. Andriamanitra tsara indizan-danitro, misaotra anao mampatsiahy sy manome toromarika anay amin'ity maraina ity. Irina tokoa izahay mba olo ny vavaka ary hanana hery
hanovo hery ao aminao rery ihany, ka havita ampionana ny ory, havita ihany koa hitondra fanantenana sy fifaliana ho an'ny kivy. Miasa ao amin'ny satokantrano tsirairay avy eto ianao ary okan'izay olo ny fanantenana trany. Aminaran'i Jesosy, amen.